Fa mahazo vahana eto amintsika ihany koa ny hosodoko. Anisany nampisongadina izany misy ity mpanakanto mpisehatra ao anatiny izay hosodoko izay arahovitrany kosa ny fanadinina. Sarotrondro izay no hitanao voalohany raha toa ka mijery ny sary izay nataon'izy ity. Nampiranty ireo asa tanana ny tovavy ary nitondra ireo vokatra ho an'ny rehetra. Anisan'ny kolontsaina miroborobo eto amintsika izy io ary mila mahazo vahana ankehitriny. En fait, androany hariva zany ny vernissage on va boire sotrosotro kely miaraka amin'izay tonga eto mihinan-kenana dia raha pizza hariva. En même temps en exposition misy any Hype and Roots, misy ohatran'ny soirée misy ventina t-shirt original zany izay artiste koa manao anazy afaka manao misy artiste maromaro anao sary amin'le izay mitondra ny t-shirt dia misy DJ dia belle soirée. Kanto ny asa tanana ary efa manana traikefa raha ny mpanakanto malagasy. Ny fanamafisana sy ny fampiroboroboana ny sehatra toy izao no endrasana iampitosika raha neto amintsika. Efa betsaka kosa ireo mpanakanto sy tanora sangany amin'io sehatra io toa ny misy ity. Fa izay ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no entiko manakatona tanteraka ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao mankasitraka antsika rehetra tany an-tokantrano na araka an'izany hatramin'ny farany azadiny ihany koa ao aorian'ny fampahalalam-baovao dia isy ny fampahafantarana momba ny vokatra sokole isan-karazany. Azadino ary ny mahakasika an'izay ny tena kosa manome fotoananao raha mipitsy indray ao anatin'ny fampahalalam-baovao hatrany.